sady mitondrasana afatra ihany koa ho anareo mpifankatia, ho an'olon-droa mifankatia zany hoe ny fahaiza-miaina fotsiny hoentina aminareo amin'ny tiany any ity satria fa be dia be ny namenareo tao anatin'izay faramafisana ny fifankatiavan'olon-droa zay dia tsara fotsiny zany atsidika mba hampateza sy hampaharitra ny fifankatiavanareo dia ilaina zay hoe fifamatorana eo amin'ny mpifankatia ho an'ny olon-droa zay dia eo ny fifanajana, eo ihany koa ny fifampitokisana ary miaraka hoe mamorona zay hoe karazana projet atao miaraka amin'ny saintsaina n'iny fa raha reo zany tafapetraka dia hitanao fa hateza ny fifankatiavanareo dia fadio fotsiny ho fahaiza-miaina ho antsika tsirairay avy indrindra fa ny vehivavy no resako anatin'izay amin'ilay fitiavana misavasava finday misavasava inona iny mahatonga ny saina mety hiteraka zavatra hafa hoe fa maninona raha ny tsy tiana ny vadiko noho izay toetranao zay dia lasa tsy tianao izy dia lasa tsy mateza ny fiaranareo noho izany dia ajao izy omeo confiance izy omeo fitiavana izy dia arao antsakany sy andavany izay teny rehetra ataony mba hampandroso an'izay fifankatiavanareo sy hampaharitra an'izay fitiavanareo zay raha zay no mitoetra dia ho lafatra ny tontolo andro ao anatin'ny fitiavana tokantrano feno fitiavana izany. Zay no azo ambara ao anatin'izay fahaiza-miainantsika tamin'ny